voarara ny fananganana trano fonenana eny amin'ny manodidina An'Andotam-penaka, manamorona indrindra ny arabe La Rocade. Io no nambaran'ny tale jeneraly ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana tamin'ity androany ity. Tsy mahazo ananganana trano fonenana ny manodidina An'Andotam-penaka, indrindra amin'ny arabe manamorona ny La Rocade iny, mivoaka eny amin'ny kianja Maky. Araka ny nambarin'Andriamatoa Andriamano Isoho Gérard, tare jeneraly ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Misy système de protection eto zany, hoe 55 cm miala ny garty manaraka ny diga na mandroso makary na makany ambony tsy misy inona azo atao na varotra amoron-dalana na trano azo satria domaine public io. Izy zany tonga dia évitena amin'ity karana elana amin'ilay izy io manana fotodrafitrasa tsara tsy karapitsy rehefa mametraka an'ilay plaque misy soratra eo milazan-dalana mikasika an'izay hoe 20 metatra miala amin'ny tiopa 20 metatra miala amin'ity route RN50 ty diky ty tsy azo an'ireny tsy azo anaovana varotra ty raha vao manomboka amin'ny trano azo kely izy dia rapitso lasa fonenana dia verina ohatran'leria fasankarantsika. Tsikaritra ihany koa nefa tatoato fa noho ny fitombony taham-piterahana eto Madagasikara dia miroborobo ny fijoron'ireo trano tsy nahazona lalana ka mivangongo lasa itony antsoina hoe bidonville tony. Ny lazany manana vahaolana sy paikady entina isorohana ny tranga toy izany Andriamatoa Ramanantsoa Benjamina, minisitra eo anivon'ny fiadidian'ny Repoblika amin'ny sahana nitetika asan'ny filoha ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana. Raha nandeha tsika zao androany dia hitanareo nandalo iny rotidiga iny tsika dia aty ambadika filoha ambodorana dia jerevinareo fa lasa feno bidonville koa any amin'iny faritra iny. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony misy ny zone zay tsy tokony azo anamboarana trano, misy ny zone sasany zay azo anamboarana ary misy tetika ao anatin'ilay schéma d'urbanisme zany efa misy tetika apetraka ametrahana hoe faritra hoe eto faritra azo anamboarana trano ary tokony ametrahana fotodrafitrasa fanorenana trano ny mikasika an'izao tareny zavatra zao. Les pressions démographiques zany indrindrindrindra ho an'ny tanàna Antananarivo hitanareo tsara fa enjana be zay le pression démographique zay. Tsy ho voasoroka ny fisian'ireny tareny zavatra ireny raha tsy ohatra ka hoe ny fitondram-panjakana mametraka politika entitra zay efa misy amin'izao fotoana izao ary ho tanterahana mametraka politika entitra mba hanokafana faritra ahafahana zany mametraka logements sociaux, ahafahana mametraka logement ho an'ny cadre sy ny karazany rehetrarehetra na zone résidentielle. Nilaza trano ny M2PAT fa tokony hanova toe-tsaina ka hanana fijery lavitrezaka ny malagasy fa tsy anio ihany akory ny